baiboly? Ahoana ho ny baiboly? Fampianarana ara-baiboly mitohitohy arahanao eto amin'ny Open Radio, iarahanao amin'ny namana Richard Andrianjatovo. Ahoana ho ny baiboly? Ahoana ho ny baiboly? Raisiko fifaliana tanteraka ny fiainako aminao indray androany. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ny namanao Richard Andrianjatovo ary manonona ny fiadanany ho aminao sy ny ankonanao. Androany sika dia mbola hijery ihany ny amin'ny hoe ny mariky ny Biblia. Ary androany sika dia hijery ireo tahirikevitra notsongaina manamafy ny fiezahana hanova. Noho izany manasanao mba ho liana. Ivavaka isika. Saotranao izay raina izay ny an-danitra fa afaka mihaona amin'ity namako ity. Andinika izay voalazan'ny teninao izay. Engany ianao tsy hanaraka anay noho ny adalanay. Amindra fo hiantra ary mafany tsy fombiazanay rehetra. Meonay mifanano masina dia ilay fanahy afaka nazava ny sainay ary manan-kery ampitoetra ny teny ao am-ponay kanefa kosa tsy manery. Aoka izy no hanazava fa izay kosa dia hiaino ary hankatoa. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Ny mariky ny Biblia. Hojerentsika androany ireo tahirikevitra notsongaina manamafy ny fiezahana hanova. Ny fakamasinana ny alahady ho solon'ny sabatan'i Jehova no mariky ny Biblia. Tiako ihany no mamerimberina ity fanamarina ity teny ety ambony. Fa tsy fitiavana hanasoketa na iza ny zavatra voaketo, fa kosa fanapirofona ny fahamarinan'ny baiboly eny am-pelantanantsika. Tsy maintsy tanteraka izay faminaniana ambara iny. Tantara nisy zany ka tsy azo afianina. Izay faminaniana voalazan'ny baiboly lazain'ny ny sasa fa misy fahadisoana io dia tsy maintsy tanteraka avokoa. Tsy sain'olona mihitsy faran'izay mahiratra ka atakatra ireny fifandimbiasam-panjakana ireny arivo taona meloha. Efa valonjato sy roa arivo taona mihitsy aza meloha ny hatanterahany toy izay nolazain'i Daniela 2 sy ny Daniela 7 ka hoe andeha toy izay namina ninina namina vilany azy. Porofo izany fa avy amin'Andriamanitra marina fa tsy vokatry ny sain'olombelona mihitsy no nanoratana ny baiboly araka ny fanatsotsoan'ny olona sasany izay mampivilivily saina moa no antony anomezana an'izany fanaporofona zany. Zao nge voalazan'ny Petera 2:2 ny 5:20 sy 2:20. Petera 2:2 ny 5:20 sy 2:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa fantatrareo voalohany indrindra fa ny famohan-kevitry ny faminaniana ao amin'ny soratra masina dia tsy efa ny fisainan'ny olombelona fotsiny ihany, fa tsy nisy faminaniana avy amin'ny sitrapon'ny olona tany aloha rehetra, fa avy tamin'Andriamanitra no nitenenan'ny olona araka izay nitondrany fanahy masina azy. Marina ny baiboly. Ireto misy tahirikevitra vitsivitsy manapirofo fa ny Eglizy Katolika mihitsy no nanova ny sabatan'i Jehova ho amin'ny andro alahady. Hoy ity fanambarana anankiray ity: ny papa dia afaka manova ny lalàn'Andriamanitra satria ny fahefany dia tsy avy amin'olombelona fa avy amin'Andriamanitra. Zany dia avy tamin'ilay boky anankiray Roman Catholic Dictionary by Lucius Ferrari, Prompta Biblica Canonica, volume 6, page
700 sy ny 270 artikla moa tamin'izay fotoan'izay dia ny hoe pop. Ny fanambarana manaraka dia The Catholic Universe Bulletin Aogosta 4 2,770 pejy 4. Dia izao voalaza ny hoe ny Eglizy no nanova ny fanajana ny sabata ho andro alahady tamin'ny fahefana tsy azo hozongozonina avy tamin'i Jesosy Kristy. Ny hevitry ny protestanta izay milaza fa ny baiboly irery ihany no hany-pitaridalana amin'ny finoana dia mampibaribary fa tsy mari-potitra ny fitandreman'ny alahady. Amin'io lafin'io dia protestanta mijoro tsara ny adventista mitandrina ny andro 7. Mazava izany fanambarana izany. Fanambarana manaraka dia The Converts Catechism of Catholic Doctrine edition 770 pejy 50 nosoratan'ny Révérend Peter Geiermann, naseho tamin'ny alalan'ny fanontaniana sy valina. Izay no ny fomba nanaovany azy. Toy izao fanontaniana: andro inona moa ny sabata? Ny valiny, ny sabotsy no andro sabata. Fanontaniana manaraka: nahoana isika no mitandrina ny alahady fa tsy ny sabotsy? Valiny, tandrina ny alahady sika satria ny Eglizy Katolika tamin'ny konsilin'ny Laodicée taona 430 dia namindra io fahamasinana ny sabotsy io ho amin'ny alahady. Izay ny fanambarana. Ary ny fanambarana manaraka dia The Catholic Press Sydney, Australia 20 Aogostra taona 700. Toy izao le fanambarana: ny alahady dia zavatra napetraky ny katolika koa ny fitakiana ny anajana azy dia miainga samirery avy amin'ny foto-kevitra katolika hatrany am-boalohany ka hatrany amin'ny faran'ny baiboly. Dia tsy misy na dia teny ray aza milaza fa nafindra ao amin'ny andro voalohany ny fivoriana masina fanao isaky ny andro farany amin'ny herinandro. Namafisin'ny Monseigneur Louis Ségur zany ankoatr'ilay efa hitantsika tamin'ny lesona teo aloha fa ny fiangonana katolika noho ny fahefan'i Jesosy Kristy no namindra ny andro fitsarana ho amin'ny andro alahady. Koa ny fanajan'ny protestant ny andro alahady dia fanomezam-boninahitra ataon'izy ireo amin'ny fahefana katolika, na dia tsy fantany aza izany. Araka amin'ny voalazan'ny Plain Talk About the Protestantism of Today, pejy 720. Ny teny Monseigneur Cadet Givelet tao amin'ny fivoasana katesizmy ray andro. Imprimerie katolika, pejy 753. Dia ny teny toy izao izy: teny sasatsasany tokony atao amin'ny protestanta ity. Mazava ao amin'ny soratra masina ny didin'Andriamanitra hoe manka-masina ny andro sabata, sabotsy. Sabotsy hatrany no andron'ny tompo tamin'ny testamenta taloha, sabotsy koa amin'ny testamenta vaovao fony fahavelon'i Kristy. Ary na dia ankehitriny aza mbola sabotsy no tanany jody ho andro fivavahany. Hatramin'ny teny voalohany ka hatramin'ny teny farany ao amin'ny baiboly manontolo dia tsy misy milaza fa tsy maintsy hamasinina ho solon'ny sabotsy ny alahady. Koa inona sa iza no ny avian'izany raha tsy ny Eglizy Katolika? Tsy manaiky afa-tsy ny soratra masina izay hoy Lutera sy Calvin sy ny namany. Raha izany, nahoana izy no manohitra ny isan'alahady ny baiboly izay mandidy hanamasina ny sabata? Nahoana no manaiky ny Eglizy izay mandidy ny alahady izy? Raha tsy hamasinina ny sabotsy dia voatsipaka mihitsy ny soratra masina. Raha ka hamasinina kosa ny alahady dia ekeny tokoa ny Eglizy araka amin'ny fanaon'ny katolika.
zany moa de teny voarakitra ao amin'ilay boky mitondra ny lohateny hoe tantara fon'ny Eglizy Katolika pejy 720 de mbola mitoy ihany ireo fanambarana. Hoy indray ny fanambarana manaraka ABAD Thackeray, professeur ny théologienne zio, dogmatique, synopsis théologicae dogmaticae, Desclée et Socille, Rome, Tournai, tamin'ny taona 2,700 pejy 770 toma voalohany. Ny katolika sy ny protestanta dia tsy mitandrina sabata fa ny alahady. Raha raisina ho fitsipika ny finoana ny soratra masina dia hita fa mifanohitra amin'ny lalàn'Andriamanitra zany, satria voalaza mazava tsara ao amin'ny testamenta taloha fa ny sabotsy no tokony ho amasinina. Etsy an-daniny zany dia nitandrina ny sabata tamin'ny patokina ny apôstôly, ary na aiza ao amin'ny soratra masina dia tsy ahitana fa nofoanana io lalàn'Andriamanitra io. Noho izany dia voatery na hiverina fitandremana ny sabotsy ny protestant na ilefitra eo ambanin'ny fanapahan'ny Eglizy Katolika zay nahazo fahefana avy tamin'Andriamanitra anova ny sabata ho alahady. Tsy fanovana tsotra eo amin'ny lafiny ara-pitsipika izany, fa fanovana mihitsy ny didin'Andriamanitra. Mahazava izany fanambarana izany, ary mbola misy ihany koa ny fanambarana manaraka toy izao, na ao amin'ny soratra masina na ao amin'ny lovatsofina dia tsy ahitana sorotry ny fanambarana mivantana sy mazava avy amin'Andriamanitra izay milaza fanoloana ny sabata ho alahady, koa dia tsy azo heverina ho fahefana avy amin'Andriamanitra izany. Hoy Abbé Jacquemin, Catholicisme, paragraphe 3, collection 770. De lasa ihany ny saina, satria hoy ny Baiboly hoe hitady hanova fotoana sy lalàna izy. Daniel 7:5-20. Hitantsika amin'izany fa miezaka mafy le tandroka kely manana velarana tany 470 hektara mba hanova ny andro sabata ho andro alahady, ary ny didy 4 momba ny sabata, ny didy 3 mandidy ny fakamasinana ny alahady. Efa sahabo 240 taona lasa zay no nahazoana zany faminaniana izany. Indro izy fa mibaribara eo anoloan'izay manaiky misokatra fijery. Hitanao amin'izany fa tsy misy diso ny voalaza amin'ny Baiboly. Azo antoka amin'ny famarinan'io Baiboly eo am-pialatanantsika io, ary sariko andinika izany ny sainao fa misy zava-dozany ao ambadiky ny fankamasinana ny alahady dia ny fandavana an'ilay pahary an'izao tontolo izao, ka manome ny voninany ho an'ny zava-boary. Ho anao ary, ho anao ho iaho ny safidy, na hanaiky ny sabatan'i Jesosy ianao, sabatan'i Jehovah io, na hanaraka ny fomba amampanao jentilisa, hanaraka ny fomba ny Jesosy ianao, na hanaraka ny fomba jentilisa, na hitady fomba rehetra hanamarinanao fakamasinanao ny alahady, fa ny anjarako dia ny mivavaka ho anao fotsiny rehefa avy nanambara taminao ny marina. Hatreo ny fotoanantsika androany, mametraka mandra-piona aminao ny namanao Richard Andrenjatovo. Veloma tompoko. Ahoana hono Baiboly? Ahoana hono Baiboly? Fampianarana ara-Baiboly mitohitoy arahanao eto amin'ny Open Radio, iarahanao amin'ny namana Richard Andrenjatovo. Ahoana hono Baiboly? Ahoana hono Baiboly?